miarahabanao ry havana tratran'izao fotoana izao ary misaotranao manaraka izao fandaharan'ny chaîne de netteté izao. Ny tompony ahita ianao ary resaka ao anatin'ny fonao amin'izao fandaharana izao indray dia misaotranao. Mbola hivavaka isika. Ry tompo, misaotranao zahay. No nanomezanao anay izao fotoana izao mba azahoanay mandre indray ny antsonao, antsom-pitiavana, antso izay manambara aminay fa te hitahy anay ianao, te hanandratra ny tavanao aminay ianao, te hitsodrano anay ianao ary hanome anay ny teny mamy fa izay rehetra tahinao dia voatahy tokoa ary sambatra izay olona makasotra sy tia ny teninao. Koa dia mitenena ary ao anatin'ny fonay amin'izao maraina izao ka havaozo ny ao anatinay. Misaotra ry tompo noho ny fitiavanao amin'ny anaranao nangatana izany. Amen. Dia misaotranao indrindra hanaraka indray izao fotoana izao dia ny amin'ny chaîne de netteté izany. Ary misy tenin'Andriamanitra izay malasa eritreritra ato amin'ny oabolana 13, oabolana toko fahatelo amby roapolo, oabolana 13 ka ny andininy 7 ka tapany kely ihany 13 dia tapany voalohany amin'ny andininy 7 manao hoe fa tahaka ny heviny ao am-pony ihany no toetrany. Fa tahaka ny heviny ao am-pony ihany no toetrany. Nanao fanatitra ao an'Andriamanitra tamin'ny vokatry ny tany Kaina. Angamba voalahatra tsara. Tsy fantatro ny zavatra nomeny na ovy, na karaoty, na laisoa tsara tarehy, na soflera, vokatry ny tany. Ary mino aho fa mba nanome izay tsara arak'izay heviny izy ary nalany tsara izany. Indrisy anefa fa tsy nankasitran'Andriamanitra ny fanatiny. Ny any Abela rahalahany voaloha teraky ny ondriny dia izay matavy, ny kolokoloiny tsara, ny fidiny tsara, izay voaloha teraky ny ondriny ary dia nataony fanatitra ho an'Andriamanitra izany. Ary dia nankasitran'Andriamanitra ny fanatiny. Teraka tao anatin'ny Kaina ny lolo-po, tezitra mafy izy. Asa izay hevitra tao am-pony tao fa ny zavatra hita dia izao naloto ny sainy. Ary rehefa naloto ny sainy dia hita teo amin'ny endriny izany, nanjombona ny tarehiny. Ary tamin'izay tonga nananatra azy Andriamanitra hoe inona ary teo manjoanao ry Kaina? Hoy Andriamanitra, dia retsika nge izany ato amin'ny Genesis toko 14. Genesis toko 14. Hoy Jehovah tamin'i Kaina, aiza Abela rahalahinao? Fa hoy izy, asa mo mitandrina ny rahalahiko va? Fa inona ny nataonao? Alohan'izay ery amin'ny andininy 14 aloha dia izao ny voalaza andininy 15. Fa Kaina mba ny fanatiny kosa tsy mba nankasitrahany dia tezitra indrindra Kaina sady nanjombona ny tarehiny. Ary hoy Jehovah tamin'i Kaina, nahoana ny tezitra ianao ary nahoana ny manjombona ny tarehinao? Raha tsara toetra ianao moa tsy miramirana va? Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo amin'ny varavarana ny ota ary ianao no kendren'ny faniriany kanefa ianao no tokony hanapaka azy. Ary dia
hitantsika moa ny andininy fahavalo fa niteny tamin'ny Abela rahalahiny izy ary no nitany an-tsaha izy mirahalahy dia nitsaingana kainy ka nanatony ny Abela rahalahiny ka namono azy. Inona tia nataonao i Andriamanitra? Ny feo ny rany rahalahinao tonga mitarainy eto amiko ary ankehitriny dia voaozona ianao hiala amin'ny tany honenanao. Zay ny nanjoany Kainy. Tezitra izy, naloto ny sainy. Hita teo amin'ny endriny izany, nanjombona ny tarehiny. Tonga nananatra azy Andriamanitra, nanambara taminy fa misy problema izy ao amin'ny sainy ao. Satria nahoana? Ny hainy devoly izy izay nandoto ny sainy. Andriamanitra nefa niteny taminy hoe tohero io, aza manaiky an'io. Fa io mamitsaka eo ambaravarany fonao ilay ratsy. Miresaka ao an-tsainao izy, mandoto ny sainao izy, mahatonga fialonana, mahatonga eritreritra diso rehetra. Nefa navelany hanapaka azy ny devoly, koa dia nitady hevitra hamonoana ny Abela izy. Abela rahalahiny dia matiny izany rahalahiny izany. Noho ny fialonana, noho ny fankahalana, izany rehetra izany ry havako dia nanomboka tao misaina, dia miseho tamin'ny endrika, nanjombona ny tarehiny ary dia niafara tamin'ny famonoana, satria tahaka ny heviny tao am-pony ihany ny toetrany. Raha tsara ny toetranao, moa tsy ho miramirana va ianao? Ny resaka fohy ny amin'ny hevitra ny saina ao am-pontsika ao riavana amin'izao fotoana izao. Ny apôstôly Paoly dia nanazava fa isika neka tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha fa mifanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ka noho izany, satria tsika manam-pahavalo izay fanahy ratsy eny amin'ny rivotra ary mahafanahy azy dia mora ny fidirany eo amin'ny saina. Dia hoy Paoly, tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo mifatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Amin'ny 7:12 raiso ny famonjena ho fiarovan-doho ary ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ry havako, marobe ny olona manana fanapahan-kevitra tsara raha vao voalohan'ny taona dia manao promesy. Hanao an'izao aho, tsy ady amin'ny vadiko intsony aho, tsy ady amin'ny olona intsony aho, andeha amin'ny fahamarinana aho. Nefa amin'ny herin'ny tenany nanaovany an'izany. Hoy ny soratra masina eto hoe arovo ny lohanao manaova kasika. Fa kenireny devoly ene ny lohanao hoe ny saina, ny hevitra. Ho arovo ny lohanao manaova kasika ianao, fiarovan-doho, mba tsy ho voaloto ny sainao, avezivezy ny sainao, andefasan'ny filma maloto, filma vetaveta, hevitra diso. Ny sasany na dia ao am-piangonana aza dia tsy maheno toriteny, fa filma be lavabe no hitany no ao anatin'ny saina ao. Tsy henony akory ny tenin'Andriamanitra, arovo ny lohanao. Ampidiry ny devoly ny fanaratsiana, ny fifosana, ny fiheveran-diso, ny fitsiriritana izay mitarika amin'ny sain-dratsy, amin'ny halatra. Mitady lalana azahoana vola amin'ny hafetsena, izany no atao hoe saina ratsy. Io saina io no fohy be mibaiko ny asa atao rehetra, mibaiko ny maso, mibaiko ny sofina, mibaiko ny vava, mibaiko ny tanana, mibaiko ny tongotra. Dia hoy ny Tompo, hoy Paoly, aoka ho aminareo izao saina izao dia ny sain'i Jesosy Kristy. Ry havako, eritrereto tsara ny sainao
io saina io no mitondra ny fihetsika ao rehetra. Za ry havana tatoato dia nieritreritra mihitsy ny amin'io saina io, dia efa elaela ihany moa zay tena nisy fanapahan-kevitra mihitsy tato anatiko tato, ary netiko teo amin'ny tompo zany nangatahako mafy. Ngataka aminao ary tompo, io saiko mba hisaina mandrakariva ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Mba hisaina mandrakariva ny amin'ny fanjakanao, mba hisaina mandrakariva ny hanao soa ho an'ny olona mahantra, ho an'ny olona mitady izany. Eritreritra hoe ahoana no ataoko mba hahatonga ny ranonao tahakan'izao mba hapetipety ny fiainany. Za moa any amin'ny toerana izay feno olona mahantra ny misy ahy, dia hoy za hoe didiko mihitsy ny saiko tsy handeha hivezivezy hoentin'ny Satana atsimo avaratra, hieritreritratsy na hisaina zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra, fa didiko ny sainako mba araky ny tenin'ny Paoly hoe saina ny zavatra any ambony, aoka ho aminao zao saina izao zay ihany Kristy Jesosy. Ry havako, ny sainao anie no mitondra ny fihetsika ao rehetra, koa didio ny sainao tsy eritreritra ratsy, fa hisaina ny fanjakan'Andriamanitra, hisaina ny zavatra any ambony, araky ny voalaza ao amin'ny Kolosianina 3:7. Kolosianina 3:7 ovakitsika izany. Kolosianina 3:7 ny andininy 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany, fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Andininy 5. Koa vonoy ny momba ny tenanareo izay ety an-tany, dia fijangajangana, fahalotoana, fieretam-po, fanirian-dratsy, fieremana, dia fanompo-tsampy izany. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Azontsika didina io saintsika io, ary zay nantony tenan'ny Paoly hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina. Io saintsika io mantsy raha mbola tsy hany tompo isika teo aloha, dia efa nanana toetra ratsy izy io, efa nandray resaka ratsy, efa zatra ny saintsaina zavatra hafahafa. Maika moa fa ny zavatra jeren'ny maso amin'izao fiainana izao dia vao maika misintona koa amin'ny zavatra ratsy. Ka anjarantsika rehefa manana ny tompo isika ka nandray ny fiainana vaovao amin'i Jesosy no mandidy ny saina hiala amin'ny toetra ratsiny, izay zatra mifosa, zatra mijery negatifa ny olona rehetra. Tsisy olona tsara mihitsy fa iranina zao ny kilema, ny ranina manao an'izao, ny pastera manao an'izao, ny dekona ranina manao an'izao, mpiandry ranina manao an'izao. Tsy mahita fa tsy ny zavatra negativa amin'ny olona, zany ny zavatra tiany saina ara-nofo. Fa rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia mila miova ny sainao, mieritreritra tahaka ny sain'i Jesosy Kristy, hoe aoka ao amin'ny sainao zao saina zao zay tao amin'ny Kristy Jesosy. Inona ny zavatra tao amin'ny tompo? Rehefa tonga teto izy nanao soa izy, nanasitrana, nitory-teny soa mahafaly, namoaka demonia, nanao zavatra tsara hatrany. Zany no tao anatin'ny fon'ny tompo, ary io no tiany Jesosy. Badin'io kely, inona no mameno ny sainao mandrakariva mandritry ny andro? Inona mba ataovy lista nge hoe inona ny tena mameno ny saiko? Raha izay olona mandalo rehetra dia hitanao izay ho lazaina momba azy, dia tsy dia zavatra tsara lazain'ny vavantsika indraindray momba ny olona izay hitantsika, fa zavatra mampalahelo. Zao hoe indrindra mofa amin'izao fotoana izao, zao ndraiky io hono hoe ranonao ny zao hoe, dia zao hoe tsy mba avelanao ny sainanao hieritreritra le tenin'Andriamanitra, sy hieritreritra hoe inona Jesosy no ataoko. Ry havako, zavatra nampianarin'ny tompo vo mifo maraina ianao,
voataitra. Mideran'Andriamanitra misaotra azy fa ny velominy, mangataka ny fanahiny mba hitaridalana. Dia nyzao nivavaka ataoko hoe iza indray tompo ny olona tianao asiako soa amin'ity andro anio ity, tario amin'izany aho. Dia manomboka mieritreritra aho, dia asiany tompo eritreritra atao anatin'ny fo, hanao soa, hiantra, hieritreritra zavatra tsara, handinika ny tenin'Andriamanitra, hanatanteraka ny sitrapony. Izany tompoko ny tokony ataontsika. Raha manao izany isika, ho lavitra ny kolikoly, ho lavitra ny zavatra ratsy, satria ho fenonao ny fahatsaran'Andriamanitra ny ao anatin'ny sainao. Tsy mahita zavatra tsara na aminiza ny olona amin'izao fotoana izao fa ratsy daholo. Zany karazana fisainana zany dia tena mahantra mihitsy. Marina fa tena misy tokoa ny olona ratsy, hafahafa toetra, nefa ataovy mandalo fotsiny ao an-tsainao zany, fa tsy hameno ny sainao, fa aokany amin'ny fanjakan'Andriamanitra hoe ahoana Jesosy no atao hitoriana ny filazantsara, hanovana ny toe-tsain'ny olona mba hahatonga ny olona handray ny famonjena. Izany no tokony hamenona ny fo sy ny fanahy. Fa raha manao izany isika hoe ny hanao soa olona, ny hamonjy olona, ny fitadiavana hevitra hitoriana ny fanjakan'Andriamanitra, dia hiova ny toe-paim-piainantsika, hiova ny manodidina antsika. Izany ry havako no ady amin'ny tsy fahamarinana, fanamboarana ny saina, hieritreritra tsara, ary mitady lalana hanaovana soa, ary ny tena fanaovana soa dia ny fitoriana ny filazantsara. Faly ery isika fa nomenantsika izany saina lehibe izany hoe vontosy filazantsara Madagasikara. Ahoana moa no hahatonga ny Madagasikara ho vonto ny filazantsara raha tsy misaintsaina aho, mieritreritra hoe ahoana no ataoko, inona ny paikady, aiza ny vola, ity vola ity ataoko etsy mba anatanterahako izany asan'Andriamanitra izany. Misy fiatraikany be dia be amin'ny fiainanao, ny fieritreretanao izany hoe vontosy filazantsara Madagasikara. Fa milaza aminao aho fa raha tanterakitsika izany tsika tsirairay avy reto, ho lasa ny kolikoly, ho lasa ny risoriso, ho lasa ny tsy fahamarinana, fa ny tenin'Andriamanitra no fenony amin'ny olona, ary ho tanteraka le teny hoe katsaha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, fa hanampy anareo ny zavatra rehetra, mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Izany no tena ady amin'ny kolikoly sy ny tsolotra, fikatsahana hatrany ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Ny fijoroan'ny kristianina manana ny Kristy, miaina araka ny tenin'Andriamanitra, manao tsia amin'ny tsy fahamarinana, ary mijoro sy mampijoro hatrany ny fahamarinana, ho rava-tsikelikely ny tsy fahamarinana. Misaotra an'Andriamanitra isika amin'ireny birao maromaro misy afisy milaza ny tsy tokony hanekenan'ny risoriso ny kolikoly ireny. Mivavaka isika mba ho voaja izany, ary ho sahijoro ny maro tsy hanaika raha misy mbola manohitra izany. Mila miova ny toe-tsaina. Anjarantsika izay efa tena nandray ny famonjena ao amin'ny Kristy Jesosy no mampiseho hatrany ny fananana saina ambony, saina miova voadio ny rano Jesosy, ka tsy tia saina maloto, tsy tia fanaratsiana, tsy tia fifosana, tsy tia fialonana, tsy tia fitsiritsiritana, fa saina mikaroka izay ahasoa ny mahantra manodidina, ampivoatra ny namana amin'ny lafiny rehetra, satria zao no lazay soratra masina, tahaka ny heviny ao am-pony ihany ny toetrany. Mieritreritra ny Davida mpanjaka, anisan'ny ten'Andriamanitra tiako indrindra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:12. Asan'ny Apôstôly 7:12.
ka ny andiny ny 12 ovakitsika nge zany asan'ny apôstôly 13 ka ny andininy 12 sy 4 zao ny voalaza. Zaho nahitany Davida zanaky Jese, lehilahy araky ny foko izay nanao ny sitrapoko rehetra. Andriamanitra no miteny, nitady olona izy dia nahitany Davida izy zanaky Jese, lehilahy araky ny fondy izay nanao ny sitrapoko rehetra hoy Andriamanitra. Dia hoy eo izy ao ny 4 fa Davida rehefa nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ina le sitrapon'Andriamanitra? Hahasoany olona niarabelona taminy. Zany ny sitrapon'Andriamanitra nataony Davida nanasoany olona niarabelona taminy. Dia notomandry izy ka nangonina ho any amin'ny razana izy aritratriny loha. Fa Davida nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra hahasoany olona niarabelona taminy. Miavaka zaho Andriamanitra nahitany Davida. Mba hahitanao koa ny Andriamanitra, ianao le olona zay nofidian'Andriamanitra, satria ny fonao dia mitovy amin'ny fon'Andriamanitra. Inona ny fon'Andriamanitra? Manao izay hahasoany olona. Ary zany natongavan'i Jesosy hahasoany olona. Tonga teto amin'izao tontolo izao izy. Inona nataony voalohany indrindra? Hitady sy hamonjy ny very, nitovy ny filazantsara, nanambara ny famonjena, nanasitana ny marary, namoaka ny demonia, nanasoany olona Jesosy. Ry havako, tsy tonga ho azy izany fa efa hatramin'ny ela raha voazaza tanora Davida dia tia an'Andriamanitra izy, niderazy tamin'ny salamo, nisafidy izy hisaintsaina andro manalina ny lalàn'ny tompo. Io no saintsainy mandrakariva. Ka io le fisaintsainana, ny tenin'Andriamanitra io, ny hevitr'Andriamanitra io no niaro azy tamin'ny ratsy rehetra. Ny fihetsiny dia fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, ny hevitra hahasoany vahoaka izy, niady ho an'ny vahoaka izy, teo akaiky ny fon'Andriamanitra izy. Ry havako, enganie zaho sy anao mba ho tahaka an'izany ko. Jereo nge ato amin'ny salamo, salamo 10, salamo 10 ovakitsika ny andininy voalohany. Mahafinaritra ty salamo ty, salamo izay nisoratan'i Davida. Ahoana ho izy? Eo amin'ny salamo 10. Jehova ozy, iza no hitoetra amin'ny tabernakelinao, iza no hononao tendrombohitra ao masina, izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy, sady misaintsaina ny marina ny fony. Misaintsaina ny marina ny fony. Ry havako, manasanao aho amin'ity andro anio ity, hanova ny zavatra eritreretiny sainao, mba ho ataonao mikasika fiarovan-doha, ka tsy ampidirinao fisainana hafahafa ao anatin'ny sainao ao, fa hisaintsaina mandrakariva ny marina, ny tenin'Andriamanitra, ny hanao soa. Ho lavirinao ny saina maloto, ny kolikoly, ny fahazahoana harena maika, ho ataonao ambony indrindra izany fisaintsainana hitovy amin'ny fisainan'i Jesosy Kristy izany. Isaina mandrakariva ny zavatra ao ambony dia ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, dia ho resinao io kolikoly io, ho resinao io risoriso,
ho resinao io zavatra ratsy io satria halanao io amparikoriko anao io fa ny fisainany tompo no safidinao manomboka hatramin'izao ho aminao aneny fiadanana ivavaka isika misaotranao zahay ry tompo no ny fitiavanao sy ny famondram-ponao tompo mangataka aminao aokare mba hisaintsaina mandrakariva ny teninao sy ny lalànao zahay iova eo misaina eo ary ho satroanao mandrakariva ny kasika ny famonjena dia izay nataonao teo amin'ny azo fijaliana ka nahatonga anay nandray fiainana vaovao sy fiainana mandrakizay tompo arovy amin'ny ratsy rehetra izay rehetra nandreza ny teny izany ary hanana fanapa-kevitra hiala amin'ny ratsy ka hanana fisainana tahaka ny fisainanao amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany amen. Vita.